Etsika iray lehibe eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony no tanterahana eny amin'ny sahan'ny Tsimbazaza eny nanomboka androany ambom-pionan'ireo mpikaroka sy ireo mpiara-miombonantoka noho izany ny eny an-toerana araka izao fanadidiny izao. Manan-karena ireo voka-pikarohana mampiasa ny arena ara-boajanahary Madagasikara. Izany dia omendanja manokana mandritra ny fiaonam-be ho an'ny fikarohana izay karakarain'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miaraka amin'ny Universitena Antananarivo sy ny mpiara-miombonantoka toy ny SIRAD, IRD ary ny OIF izay totosaina etsy amin'ny sahan'ny Tsimbazaza nanomboka androany. Fikarohana fampiasana ilay biodiversité, ireo biodiversité misy eto amintsika satria ny fampiasana andreo dia fampiasa sahady fa fiarovana azy satria raha fampiasa andreo biodiversité ireo dia tsy maintsy miaro andreo zany dia ny ahitana hoe inona ny vokatra zany ny fikarohana nampiasana andreo dia mamaly tokoa ve ny filany ny fampandrosoana indrindra reo zany efa misy élection efa indroa zay satria misy tonga zany ny manifestation dia misy conseil scientifique mitondra azy dia reo conseil scientifique reo zany misafidy andreo reo dia reo zany anao konkory koa ka zay zany ny tena critère anatiny zahay dia teny foana fa ny fikarohana dia ny zavatra misidisidina satria rehefa miteny fikarohana zany moa zany hoe parent pauvre de zany firenena fa tsy parent pauvre tso fa tena hoe fikarohana zany tsy misidisidina fa tena mipetraka ambony tany mamaly ny filan'ny vahoaka mamaly ny filan'ny fampandrosoana. Ny gouvernement malagasy izay nanamafy fa manohana ny fikarohana mifantoka amin'ny fampandrosoana. Fatsika efa manana stratégie nationale paikady makasika an'izay amin'ny alalan'ny ministeran'ny anjerimanontolo sy ny fikarohana tsika tsy nanao ambany zavatra mihitsy hatramin'izay fa tena hoe ny fikarohana teto Madagasikara dia natao foana dia hoe mba ampandroso mitondra ny anjara-birikiny zany ho amin'ny fampandrosoana ary raha nijery sy tany teo ny tena koa mahavelom-bolona izy satria hita fa tena ilaina tokoa izy ohatra zao nisy tandy anankiray nahitana fa hoe ay zany azo atao tsara nisy fanafody izay tsy simika akory izy fa avy amin'ny zavamaniry eto Madagasikara dia ahafahana mitsabo hepatite virale ohatra zavatra ohatran'izay ary mora noho ny fanafody izay ataoko hoe tsy maintsy afarana ny velany ohatran'izay. Hitoy hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jona izao ny fiaonam-be ho an'ny fikarohana izay karakarain'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Aorin'ny eto Antananarivo toizana Anosibe sy Fianarantsoa ny fiaonam-be ho an'ny fikarohana.